fanambarana avy amin'ny fanan'Andriamanitra. Ao anatin'ity fotoana izay iresahantsika bebe kokoa, misimisy kokoa mahakasika an'Andriamanitra fanahy ity, dia tiako ny anasanao mba hamaky ny ao amin'ny Korintiana voalohany, toko faharoa ka manomboka amin'ny 10:10. Izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe: dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Miresaka ny amin'ny zavatra izay omanin'Andriamanitra ho antsika izy, eo amin'ny 10:7. Tsy mbola hitan'ny maso, tsy mbola renin'ny sofina, eny naniditra tao am-pon'ny olona aza no efa namboarin'Andriamanitra. Misy fanambarana zany ataon'Andriamanitra ka ny fanahiny mihitsy no manao izany fanambarana izany. Fantatsika fa rehefa te-hiteny amintsika Andriamanitra dia mitady fomba maro izy. Ity fomba izay hoe fanahin'Andriamanitra mihitsy no manao fanambarana amintsika ity dia azo antoka. Ary azoko lazaina mihitsy aza hoe azo antoka raha oharina amin'ny fomba hafa rehetra, satria eto dia ilay Andriamanitra mihitsy izay fanahin'Andriamanitra no manao ny fanambarana. Fa ny fanontaniana mipetraka ihany koa dia hoe ankasitrahako ve? Manan-danja amiko ve? Sarobidy amiko ve izany asan'Andriamanitra manao fanambarana izany? Betsaka ny fanandramana iainako sy iainanao, iainantsika eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, fa anisan'ny zavatra tokony ho lehibe indrindra sy loha laharana indrindra ho antsika ny mandray fanambarana avy amin'Andriamanitra dia ny fanahiny manao fanambarana amiko sy aminao. Raha tohizana ilay vaky-teny teo dia hoy izy hoe ny antony dia satria ny fanan'Andriamanitra ihany no mahalala ny saina izay an'Andriamanitra. Itsika moa zany ao anatin'ny finoana antsoina hoe Andriamanitra telo izay iray. Mametraka ilay persona fahatelo dia ny fanamasina izay Andriamanitra rahateo. Ka rariny loatra raha toa ka manana antoka isika, satria amin'ny alalan'izany fanan'Andriamanitra izany ihany koa no anaovan'ny fanambarana ahafahantsika mandray ny fanomezana avy amin'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay ihany izay omanin'Andriamanitra ho antsika zany. Na dia tsy mbola hitan'ny maso, tsy mbola renin'ny sofina, fa ny fanomezan'Andriamanitra rehetra mifanaraka amin'izany fiainana mandrakizay izany dia raisintsika avy amin'ny alalan'ny fanahiny. Rariny loatra ary raha toa ka tokony ho zava-dehibe ho antsika ny fanan'Andriamanitra. Tsy tokony ho atao faralahana hevitra na faralahana ataontsika hoe fiheverana ny amin'izany fanan'Andriamanitra izany, fa tokony ho loha laharana mihitsy. Sarobidy ho antsika ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahiny, ary fantatsika aza fa izaso ianao zao raha anaovan'Andriamanitra an'izany dia tsy tombotsoa ho an'Andriamanitra izany, fa tombotsoa ho antsika. Talohan'izao isika dia nantsoina mba handeha amin'ny finoana, satria izany finoana izany no ahafahantsika manaiky, mahita, mifandray amin'Andriamanitra izay tsy hita nefa misy. Koa raha milaza izy eo amin'ny 2:12 manao hoe: fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo izao, fa fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Mety tsy ho voatanisa eto amin'ity fotoana izay voafetra ity ny hoe inona avy moa ny izay efa nomen'Andriamanitra, nomanin'Andriamanitra ka tian'Andriamanitra homena antsika, fa kosa ny fanahiny izay nomen'Andriamanitra antsika
dia ahafahantsika mahalala sy mandray izay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika. Tiako ihany ny hanamafy amin'ny andininy 17 manao hoe izany koa no lazainy tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy. Satria inona ny antony? Ny fahendren'olona dia voafetra ny amin'izay hita fotsiny, ny amin'izay fetra maha olombelona fotsiny, fa ny fanan'Andriamanitra dia mitondra antsika ao amin'ny tontolo anankiray, dia tontolo ara-panahy ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Koa tombontsoa manao ahoana re zany? Ary efa nambarany teo fa nandray izany fanan'Andriamanitra izany izaso ianao, vonona ve isika hampiasa tsy hoe kory isika no hibaiko ny fanan'Andriamanitra na hoe baiko an'Andriamanitra, fa nomen'Andriamanitra ny fanahiny mba hahafahany manolotra ho antsika ny izay tiany ho atolotra na fanomezana ny sitrapon'Andriamanitra, fa hahafahantsika koa mandray izay avy amin'Andriamanitra. Tsy mibaiko an'Andriamanitra isika ry havana, fa kosa vonona ny handray izay avy amin'Andriamanitra. Tiako ary ny tondram-bavaka izany satria heverina fa ilaintsika izany, fatokina, fahazotoana, tombotsoa mandray ny fanan'Andriamanitra. Vavaka isika tompoko. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitra ao miombona amin'izao vavaka izao zahay, satria mankasitraka ny fanomezana dia ny fanahinao izay atolotra ao anay tsirairay avy. Ahafahanay mandray ireo tombotsoa rehetra nefa nomaninao anay, mampianara anay ny amin'izany mba hankasitraka tokoa ka ho tsapa eo amin'ny fiainanay, ho zava-misy eo aminay izany hoe mandray ny fanahinao. Tonoana ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.